nanomboka androany ny asa sosialy tanterahany fikambanana malagasy sambatra ho fanombohana ireo tetikasa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena moa izy ity. Nahatratra hatramin'ny amin'ny efatra arivo tanoany ireo mponina teny amin'ny fokontany Andravoahangy sy ny manodidina nahazo tombotsoa tao anatin'ity hetsika nokarakaraina ity. Anisan'ny antom-pisiny ny fikambanana malagasy sambatra ny fanasoavana ny mpiarabelona sy ny fitsinjovana ireo fianakaviana sahirana. Nisy arak'izany ny hetsika izay notanterahan'ny mpikambana androany teny amin'ny EPP Andravoahangy ka anisany nozaraina nandritra izany hetsika izany ny lamba sy ny kahie raha tsy laza afa-tsireo. Ny asosiasion malagasy sambatra moa zany efa mpanao an'ilay asa fanasoavana dia fankalazana ny fetim-pirenena 26 Jona zao. Dia manomboka androany zany fisokafan'ny action sociale anay. Dia ny hetsika androany fizarana kahie sy fitaovana ho an'ny mpianatra. Eo ihany koa zany ny sakafo. Dia misy ihany koa ny zokiolona sy ny olona sahirana. Dia lamba ary ao ny vary zany sy ny laoka. Dia misy ihany koa zany ny boisson star. Dia olona misy 4,000 zany no azo anjara amin'izany. Ny olona 4,000 zany dia misy amin'ny fokotany manodidina an'Andravoahangy zany hoe fokotany folo zany no mahazo anjara eto. Misy ihany koa fokotany avy lavitra izay efa nangataka hoe amin'ny na dia lavitra ara ilay toerana dia aleo izay mahazo anjara dia nomena anjara ihany koa zareo ohatra hoe fokotany avy Vandy zany satria ihany koa zany misy ny fikambanana miara-miasa aminay. Hetsika zany dia mbola misy ny carnaval, fizarana rendrina, labozia sy ny famalifaliana ny ankizy, projection na film ataonay zany mandritra ny fetim-pirenena. Ny action Resto du Cœur na ny fizarana sakafo ho an'ireo fianakaviana sahirana izay tanterahan'ny fikambanana malagasy sambatra dia iarahana hatrany amin'ny mpiara-miasa aminy toy ny Rotary Club Ivandry, ny Fondation Telma sy ny Guanomad. Hatramin'izay nisin'ny fikambanana malagasy sambatra izay dia efa nahatratra 7 alina sy 1 hetsy ireo efa nahazo ny anjarany tamin'izany hetsika Resto du Cœur izany.